azonao atao hijery Jesosy ambony lanitra amin'ny fifaliana. Mbola azonao atao fantatro fa finisy tonga fantatro fa efa aiky zany. Mbola azonao atao nampavololona renao nampavololona iritirina renao. Mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao tonga any an-danitra. Mbola azonao ioana olona mpanavaka hatrany zay. Halleluja. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ny fiadana kosa dia tononona ho amintsika rehetrarehetra izay tonga eto androany satria aoko fantatrao fa ianao io dia olona ankasitrahana ianao. Halleluja. Ankasitrahan'Andriamanitra ianao dia ho anao anezany fiadanan'Andriamanitra izany. Antsika rehetrarehetra izay tonga eto androany faly izay miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, faly izay mandray anao ihany koa. Raha sambany ianao vao tonga eto androany dia mazaho hery tena fifaliana ao anay miaraka aminao androany. Aza ataonao hoe sendra mba hoe sendasendra natongavanao eto fa tena za kosa teny aminao androany fa misy Andriamanitra efa nifidy anao eto, misy Andriamanitra efa niantso anao, misy Andriamanitra efa nitantana ny dianao nanamboatra na dia ny programanao farantsykely indrindra azy tamin'ity androany ity. Afahanao mifampahery, afahanao mahery indray eto androany ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Ao linya ny fotoam-bavaka ry havana malala fa Andriamanitra dia tsy voasakana. Halleluja. Tsy voasakany elanelany tany, tsy voasakany toe-javatra misy sy Andriamanitra fa any amin'ny olona rehetra izay mangetaeta, ny olona rehetra izay mitady, ny olona rehetra izay miantso. Halleluja. Ny olona rehetra izay vonona amin'ity androany ity hitodika aminy. Andriamanitra koa ry havana efa vonona amin'ny zavatra rehetra entina mandray an'izany olo izany. Andriamanitra dia vonona mandrakariva handray an'izay rehetra tonga eo aminy, hanome fahasoavana ho an'izay rehetra tonga eo aminy. Halleluja. Raha tonga eo amin'Andriamanitra ianao androany dia manakaiky ianao ny fahasoavana. Raha tonga eo amin'Andriamanitra ianao androany dia fantaro fa misy tanana efa vonona eo hanome ianao. Halleluja. Endry havana malala hanome anao fiainana mandrakizay. Halleluja. Zany angeny eny an-tanan'Andriamanitra rehefa fiainana mandrakizay angeny eny an-tanan'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao androany mety misy zavatra tena tadiavinao, tena katsahanao, tena irinao. Mety misy zavatra mihitsy havana efa nandritry ny taona maro nanomboka tamin'ny fahazazanao no efa nikatsahanao an'io zavatra io fa tsy nety azonao, tsy nety hitanao, tsy nety tonga teo amin'izany zavatra any mihitsy ianao. Fa androany ry havana malala ny ten'Andriamanitra dia miteny manao hita an'izay tsy naniry aho. Halleluja. Hoy izao amin'ny firenena izay tsy natsoina tamin'ny anarako, inty aho, inty aho. Misy Andriamanitra tonga eo aminao dia miteny aminao hoe inty aho. Halleluja. Betsaka ny olona tsy maniry an'Andriamanitra, betsaka ny olona tsy mitady an'Andriamanitra, betsaka ny olona ry havana tsy miraharaha an'Andriamanitra fa ozy ihany Andriamanitra hoe inty aho, inty aho. Tamin'ny alalan'i Jesosy dia efa niteny Andriamanitra inty aho. Anjarantsika androany no miteny hoe Jesosy inty koa zahako androany, inty koa aho. Halleluja. Tonga eto anatrehana koa androany Andriamanitra mba hiteny hanolotra ny feoko, hanolotra ny tanako, hanolotra ny henako, hanolotra ny foko, hanolotra ny fanahiko sy ny saiko sy ny fiainako manontolo. Ka hiteny aminao
manao inty Andriamanitra manatrina anao anko ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Mangataka anao mihitsy androany raha azonao ataony mandohalika eo amin'ny toerana misy anao eo. Andriamanitra hijery anao. Andriamanitra izay miantso anao tadiavinao amin'ny mangingina izy no hamaly anao. Halleluja. Apetao tsara mihitsy indray ny écouteur anao androany dia andaontsika hifantoka amin'Andriamanitra. Andaontsika hitodika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sady amin'ity androany ity. Fa ho hitanao, ho tsapanao, ho renao, ho raisy ny tananao mihitsy aza ny fanatrehan'Andriamanitra. Misaotra anao izay tompo. Jehovah Andriamanitra misaotra anao izay androany. Mankasitraka ny fitiavanao, mankasitraka ny amin'ny fahatsaranao, mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitantananao, mankasitraka Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao, mankasitraka Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa tsy voatanisanay Jehovah Andriamanitra, tsy voatanisanay androany Jesosy. Mankasitraka anao izay. Misaotra ny amin'ny connexion anay Jesosy mandeha tsara androany Andriamanitra. Halleluja. Misaotra Jesosy fa tsy tapaka ny connexion. Misaotra Jesosy afaka mihaona eto indray izay androany amin'ny alalan'izao fandarana ny ligne izao Andriamanitra. Hahafahanay miakoka eo anatrehanao izao. Tsy ataonay sakan'Andriamanitra tsy ahitanay ianao na dia tsy tonga ny ampiangonana aza ny akamaroanay androany Jesosy. Ny tongotrainy tsy tonga tany, ny tongotrainy tsy niditra tao anaty trano fivavahana, fa ny fonay Andriamanitra hiditra eo amin'ny fanatrehanao. Ny fonay Andriamanitra tsy voasakana tsy ahitanao Jesosy ahy. Mitady anao izay androany. Soa ihany fa manaiky ho hitanay ianao anaty eo amin'ny toerana misy anay eo azy izay Andriamanitra. Misy aminay Jesosy any anaty fanaovana raharaha amin'izao fotoana izao. Misy aminay Jesosy any amin'ny toerana tsy eritreretina mihitsy amin'izao fotoana izao. Miafina mihitsy manaraka fitaovavaka amin'izao fotoana izao Jesosy io. Fa soa ihany ianao fa manaiky hitanay. Soa ihany ianao Andriamanitra fa manaiky hijery anay. Halleluja. Tsy mifidy tavan'olona ianao, tsy mifidy nizaniza anao, fa izay rehetra tonga eo aminao Jesosy malalo. Izay rehetra tonga eo aminao raisinao, raisinao ampitiava, raisinao ampifaliana. Halleluja. Ndreto izay manatona anao amin'izao androany izao. Hisaotra anao izay Jesosy. Tena aminao izay androany fa toy izao ny fiainanay satria noho ny fitiavanao. Toy izao ny fiainanay satria noho ny fahasoavanao Andriamanitra. Toy izao ny fiainanay satria no tantaninao, no tahinao, narovanao. Manatreha eto ianao Andriamanitra. Manatreha izao fotoana izao fa natokana eo anao izao. Manatreha androany tontolo eto ianao. Tsy sanarana fa sy ny sandratra fa tsy ny anaranao eto. Jesosy tsisy Andriamanitra fa hisandratra fa tsy ny Andriamanitra etenao zany. Manasa anao izay Jesosy. Hidina eto amin'ny tokantranonay ianao androany. Amangy ny sabatan'olona izay tonga eto ianao androany. Hatrany amin'ny ankohonana ihany Andriamanitra. Ahatsapa ny famanginao, ahatsapa ny kasikao, ahatsapa ny fitiavanao. Halleluja. Ahatsapa ny fahasoavanao. Ary ahatsiaro androany fa velonaina satria namindra taminay ianao. Misaotra Andriamanitra. Mankasitraka anao. Ndreto izahay vahoaka vitsy dia vitsy. Misy olo vavany ankonana eto anatrehanao. Mananatra vavaka eto anatrehanao. Misy olo vavandreo ankonana ireo Andriamanitra. Izay mety tsy mba mahatsiaro akory Jesosy ny fahasoavana sy ny fitahinana ataonao taminy. Fa ndreto izay eto anatrehanao manelanelana ny banga Andriamanitra. Miteny aminao androany fa misaotra Jesosy ahy. Fa tsy voavalina ahy Jesosy io. Tsy hitanay hovaliana amina inona na inona. Fa androany ny vavakainao sandratray. Androany ny tananainao sandratray. Androany ny fonainao sandratray Jesosy ahy. Entinay misaotra anao. Fa lehibe loatra ny fitiavana. Manatrehana ianao Jesosy malala. Aoka tena ho tsapana isorena eto androany. Fa eto ny fanatrehanao. Aoka tena ho tsapa isorena eto androany. Halleluja. Fa misy Andriamanitra fanahy izay dia mivavaka aminao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia orena eto androany Andriamanitra ivavahanay. Orena eto androany Andriamanitra ivavahanay. Halleluja. Misaotra Jesosy malala. Misaotra Jesosy malala. Mankasitraka tompo. Halleluja.
mamloatra hoany eo anilanao eo anilana lavitry ravoravo ny fanay tena ampoanay tokoa fahasoavana tena soa tsara loatra ny fitantanana ny fotranay matony voatra ny tahiana tsy lavo fanijoro ianano ny andro haleluya tsika rehetra tambola toikana ifikitra aminao amen Jesosy havitanay afatsy anao i Jesosy sotra tokoa mamloatra wae eo anilana lavitry haleluya ravoravo ny fanay tena ampoaitiko ny fahasoavana tena soa tsara loatra ny fitantanana misainanay matony voatra no tahiana na ny sedra mahamay aleluya nenjehinazy indraindray de tsy lavo fanijoro ianano ny andro tsikarehetra nanatanane ifikitra aminao zay Jesosy haleluya tsy misy mahavitanay afatsy anao i Jesosy ivelilando izay natao aminao tsy vatsy aminao zay mandraky izay dory devetsika farany tentsika itombola tokanao ifikitra aminao haleluya tsy misy mahavitanay afatsy anao i Jesosy ivelilando izay ataonay aminao tsy vadika aminao zay mandraky izay dory amen Jesosy ataovy tonombavaka mihitsy zany amin'izao fotoana zao ry havana ianao io mbola tsy lavo ianao fa mbola mijoro ianao ry havana ianao aza mieritreritra mihitsy hoe reraka anao ianao aza mieritreritra hoe resy ianao tsy resy ianao mbola mijoro ianao mbola tena mijoro ianao haleluya marina tena ekena fa nisy ny ady tena ekena fa nenjehantsika tena ekena ry havana fa tena nananavahana teo amintsika ny devoly nanao zay ho amin'ny fanontanitia fahavalo fa vaovao mahafaly ny teneniko anao androany tsy lavo ianao mbola mijoro ianao mbola io ianao haleluya teneno androany hoe Jesosy sotranao ako ataontsika mba hianatra isotran'Andriamanitra be dia be ry havana ny olona mametivety foana dia miteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra fa maninona ny tsy nataona ohatr'izao fa maninona ny tsy nataona tonga tamin'ny tanjona ohatr'izao dia
tsy manana teny afa tsy manome tsiny an'Andriamanitra. Misy zavatra nieritreretin'ny olona tongavana dia tsy tonga, dia tsisy afa-tsy iny foana ny teneny, iny foana ny teneny. Andriamanitra zaba nanino ohatr'izao dia tsy nomenao, fa naninona loatra e. Zany no andanin'ny olona ny androny, zany diavana no andanin'ny olona ny fiainany. Fa tsika eto, za ry havana tsy manam-potoana hitany sanany zavatra tsy nataon'Andriamanitra tamiko aho. Fa za manam-potoana hitany sako ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Ary ny tena maro, tsy ampy ny fotoanako, tsy ampy ny androko hitany sako za rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Tsy tadidiko akory hoe inavy moa ny tokony nataon'Andriamanitra nefa tsy nataony, inavy moa ny zavatra nikasaiko atao nefa tsy tonga. Tsy mahatadidy an'izany tsony aho, fa ny zavatra ao anatiko dia zao: isaoran'i Jehovah ny fanahiko azy rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Te hiteny mihitsy andro any eto Jesosy aho, halavao ny androko mba ahafahako mitanisa ny fahatsaranao. Atao vela velona mba ahafahako hiteny amin'ity zao tontolo zao ity fa tsara ianao. Mba ao anatinao ve zany faniriany zany, mba ao anatinao ve zany fikasany zany. Fa za ry havana malala mijoro eto aminao andro any. Raha mbola tsy raha mbola tsy maty aho, raha mbola tsy mijanona ny fitepony foko, raha mbola tsy mijanona ny fofinaina eo amin'ny vavoroko, ry havana malala, hainao zany feo zany foana ianao. Halleluja. Raha mbola azoko atao, halleluja, hiteny aminao aho hoe tsara Andriamanitra. Tsy olona tsy nandalo ady ary havana, tsy olona tsy nandalo ady, fa tena nandalo ady. Fa zao tena nandalovako koa ny fandresena mezinezina, tena niainako koa zany fandresena. Halleluja. Miaraka amin'Andriamanitra dia tsika hiteny androany eto Jesosy aho, na dia mbola tahaka izao aza ny fiainako, ohatra mbola tsy dia mahafinaritra, fa tompo aho hiteny androany hoe tiako loatra ny eo anilanao Jesosy. Hiteny androany hoe mpandresy aho. Halleluja. Tsika hira zany losa. Na eo ianao tsy anatahotra, ny lalanao no izorako, ny lalanao no izorako. Androso tsy aminay aho, androso tsy aminay aho tokoa. Avertika tiako loatra ny anilanao, tiako loatra ny anilanao. Raha eo ianao tsy anatahotra Jesosy aho, raha eo ianao tsy anatahotra, ny lalanao no izorako, lalanao no izorako. Androso tsy aminay aho, androso tsy aminay aho tokoa. Mandravona ny tontona, mandravona ireo mikitontona, mampieritreritra ireo avona, manao lalana ho ariana. Halleluja. Manisy varavarana mivo, manisy varavarana mivoka tsisy amindrina ho ahany tananao, tananao rira. Halleluja. Anjarako ny miteranao, anjarako ny miteranao, mananapeo, mananapeo mankalazana, orakora-pifaliana, orakora-pifaliana, mpandresy ao aminao, mpandresy ao aminao. Ilaiko mafinanarana, tansaiko ny atsaranao,
Rafoam Jehova teo omena anao izay ireny fonao. Tsy anao niady fa an'Andriamanitra. Tsy anao ny miady fa Andriamanitra. Raha mahita anao androany Andriamana malala atoky azy amin'ny fonao rehetra. Ino azy iankina aminy aleloia. Ametraka ny fiainanao manontolo eo am-pelantanany. Za teteny aminao. Tsy voenao rery. Tsy voenao rery havana. Ny olona reraka. Olona trotraka. Olona tena feno karazana olana manodidina. Tsy voenao rery. Antena marina. Misaoran'Andriamanitra ianao. Misaoran'Andriamanitra ianao. Na dia eo amin'izany toeran'izany azy ianao amin'izao fotoana izao. Ataon'Andriamanitra ahoana moa ry havana ny mba nahitanao? Taizany fotoana mba nahafahan'Andriamanitra ny antso anao? Raha tsy tao anatin'ny famoiza-po, tao anatin'ny ady ianao. Za ry havana misaotra an'Andriamanitra ny hafiainana rehetra ny lalovako. Ny tena marina, misaotra an'Andriamanitra rehefa tahian'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra rehefa mety ny fiainako, rehefa tahian'Andriamanitra, rehefa tafavoaka ao anaty ady aho. Fa anisan'ny tena isaorako an'Andriamanitra ny ady ny lalovako. Satria fantatro ry havana. Fa tao anatin'ireny ady ireny, nahafahako nahita an'Andriamanitra. Nahafahako natsapany izany hoe ataonao ahoana ry havana ny azo fandresena raha tsy mandalo ady ianao. Fa tao anatin'ireny nahitako fa lehibe ny Andriamanitra. Misaoran'Andriamanitra ihany ianao alohandroany. Mety ozy izy ianao hoe inona raha vavy mampiona no teneniko ah. Izay rehetra hitako ange ohatrany tsisy mety. Mbola tsy fantatra hoe mety rovinavina any. Inona ny zavatra mety ataon'Andriamanitra? Fa zao. Izay indrindra ange rehefa ny tsy fahafantarantsika ny ataon'Andriamanitra no tonga antsika hisaotra azy. Fa zavatra fantatsika dia tsotra ihany. Lehibe n'Andriamantsika. Lehibe n'Andriamantsika. Tosika andrany hanolotra fiderana. Halleluja. Saotranao izay Jesosy. Hideranao ihany izay androany Andriamanitra tsy azo sakanana ianao. Halleluja. Mideranao zay anomevo ny nahitrindra ny anaranao no asandratray Anivo ny fiderana misy ery hafanana maneho ny fanatrehanao Andriamanitra mitoetra ambony fiderana Israely. Halleluja. Mideranao zay anomevo ny nahitrindra ny anaranao no asandratray Anivo ny fiderana misy ery hafanana
maneo ny fanatrehanao misandrata tompo fa avindrindra ianao e avindrindra ianao mendrika ny oderaina manisa mendrika ny oderaina lalanao rankalazay no ankalazay mahery ianao mahery anao lehibe ianao lehibe ianao manerana amin'ny tany ny lazanao manerana amin'ny tany ny lazanao Jesosy io tsy hay sakana mahery ianao e mahery anao tena lehibe ho ahy ianao lehibe ianao manerana amin'ny tany ny lazanao manerana amin'ny tany ny lazanao Jesosy io tsy hay sakana le Jehovah-Andriamanitra misaotra anao zay fa tsy hay sakanana ianao Jesosy tsy voasakana ianao eny Andriamanitra tsy azo ny sakanana ianao na dia tamin'ny famonjenanay azy tsy afaka no sakanana halleluja lehibe ianao Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra Jesosy raha misy olona eto Andriamanitra mba te hatsapana izany herinao izany fahalehibiazanao ampahitao ny voninahitra ao Andriamanitra ampahitao Jesosy ataovy mba hiteny tahaka anay tahaka an'ireto olona izay efa tonga eto reto Jesosy mba hiteny izy ireo hoe Jesosy ianao no Andriamanitra azavelanao hiala tsony Andriamanitra azavelanao hitodika hiankavia sy ankavanana Jesosy ampahitao ny voninahitra ao izahay Andriamanitra ampahitao ny herinao ataovy mahatsapa ny fahatsaranao ahafahana hideranao mandritry ny andronay rehetra Jesosy misaotra anao izay fa manaiky ho Andriamanitra ianao na dia tsy mendrika azahay na dia tsy nitsinina azahay dia misaotra anao izay Jesosy manaiky mba hiankofana ianao manaiky mba ho teraina eto ianao manaiky mba ho asangatra eto ianao misaotra anao izay Jesosy ianao no Andriamanitra ianao ny tompona halleluja
Andriamanitra tsy miova riavana malala ny Andriamanitra ivavantsika. Aleluia. Velomindray ny fanantenanao androany. Mety misy olona tena efa kivy. Misy olona riavana ndresaka taminay tamin'ny herinandro izay tena hoe mety nambavaka mihitsy hoe Jesosy jereo manokana ny fiaina. Raha maha-olombelona tena kivy hoe amin'ny fomba ahoana Jesosy ny afahana. Amin'ny fomba ahoana Jesosy ny afahana tafavoaka amin'izao lalan'izao. Satria ny lafim-piainany rehetrarehetra mihitsy voakitika daholo. Tena mafy zany olona izany, tena mavesatra. Fa zao anefa. Zay riavana mbola sahanay ny miteny. Aleluia. Fa zay rehetra notenen'Andriamanitra dia kely. Ho toaviny. Rehefa miteny taminao izy fa ho mpandresy ianao dia mpandresy ianao. Rehefa miteny taminao izy fa hamoaka anao dia havokany ianao. Tsy mbola Andriamanitra mihitsy no miteny tanao. Riavana malala hoe tsisy hevitra tsoa ny olana io. Tsy mbola feo an'Andriamanitra. Ny tena marina androany. Andaotsika hisafidy iaino ny feo an'Andriamanitra. Hatramin'izay mitabataba eo amin'ny sofinao eo foana ny fahavalo milaza aminao. Fa potika ianao. Ny devolo tonga eo aminao foana manao tatitra riavana. Miteny aminao hoe tsisy hevitra tsony io. Aleo mamoy fo. Aleo mamono tena. Aleo mitady zavatra hafa. Tsy fantatro. Fa riavana. Tsy mbola Andriamanitra no niteny anao an'izany. Te teny aminao ako. Fa Andriamanitra androany mbola miteny aminao. Fa zay ny vavako dia hoe faiko. Aleluia. Vonamokanao amin'ny fitahiana matretrika Andriamanitra raha matoky azy ianao. Vonamokanao. Nahoana riavana Andriamanitra navita namoakanay. Tao anatina trosa be, tao anatina olana be. Ka ahoana Andriamanitra ny tsy havita mokanao. Vitan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miova ny Andriamanitra ivavantsika. Fa nataonao androany. Aleluia. Ka tsao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampanao ny zavatra rehetra. Aleluia. Atolotra anao manokana ty izy ty androany. Iraha mbola tsy hainao teto mihitsy ty izy ty. Misy amintsika efa mahay. Misy amintsika mbola tsy mahay. Fa zao entiko ampahely anao ty androany dia teny anao hoe mahatoky loatra ianao. Tsy andao ahy ianao Jesosy. Velomo ny fanantenana ao anatinao androany. Fa Andriamanitra tsy andao anao mandrakizay. Haleluia. Andao ataontsika izany ira mahafinaritra be zany androany dia tenitsika hoe Jesosy mahatoky amin'ny teninao loatra ianao. Fantatro fa tsy andao ahy ianao. Andriamanitra tsy mandao anao riavana malala. Zany ny vahaolana ao anao androany. Ataontsika mifotsika rehetra mihitsy izany. Haleluia. Miaraka amela ny fanantenantsika androany teny hoe matoky anao Andriamanitra. Haleluia. And you are my dark side. Is the last I know, this I'm what I know. Timsamanda, see you. Matuke chamfara, matuke chani farani. And a money cha, mitsokana. Mitsokana. Matuklo chana chandawa. Matuklo chana chandawa. Hallelujah. Matuklo chana chandis panantenana. Chandis panantena. Purfuna santan jaina kwe. Purfuna wisantan ni jaina ku. Katsapa kwa keji. Wan keji. Matuklo chana chandawa. Matuklo chana chandawa. Veci cena tenfuna. Ame jotana na veci
Vofinao izany tamin'ny fiainako katsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao Hallelujah. Ampaherezo mihitsy ny tenanao ampaherezo ny tenanao fa tsy mandao anao Andriamanitra Hallelujah. Ampaherezo ny tenanao dia teneno zany. Teneno misy fotoana liavana Davida miresaka mifanahany. Haleluya. Nahoana no mitanondrika ianao ny fanahiko, manantenana Andriamanitra ianao. Mba miresahinao fanahinao androany. Dia mba teneno hoe manantenana Andriamanitra ianao. Riavana malala. Tianao ange Jesosy. Nahoana ianao no mieritreritra fa mahafoy anao Andriamanitra. Nahoana ianao no alay mipanahy riavana malala. Mieritreritra fa tsy tianao Andriamanitra. Tena tianao Jesosy. Tena tianao Jesosy. Ndotsika hiteny hoe Jesosy amin'ny fikiro mafia. Fikiro mafia, haleluya. Tia toky anao Ndraindray na ny hery. Na ny hery entiko matoky anao aza tsy misy. Jesosy hampaherezo ny lohaliko mangozozo. Hatrakao ny lohako. Hampaherezo ny foko. Haleluya. Fa fantatro fa hainao atao zany.
ry havana malala andatsika hiteny androany hoe iakohakeo anoloanao io fahavalo io tsy fantatry ry havana roviana fa ny zavatra fantatry dia zaho tsy maintsy ho avy ny fotoana iankoho fa ny fahavalonao rehetrarehetra manodidina anao eo anoloanao satria tsy mba olombelona ny momba anao fa Andriamanitra tsy mba olombelona ny miado anao fa Andriamanitra aleluia totsika androany teny hoe ray androany Jesosy aleluia velominy mihitsy ny fanantenanao ifampaherintsika ry havana tenitsika androany ray androany aleluia mahena Jesosy Itu
Ny anjelan'i Jehovah dia mitombo manodidina izay matahotra azy. Halleloia. Atao izay atahoranao an'Andriamanitra ry hafa. Izany Daniela izany ry havana malala. Izany Daniela izany dia olona voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fa natahotra an'Andriamanitra. Na teo amasina izy, na teny amasina izy. Dia olona natahotra an'Andriamanitra. Olona nanompo an'Andriamanitra. Tsy mety amin'ny filazantsara. Tsy nahagaga ry havana malala. Raha nanodidina azy ny anjelan'i Jehovah. Halleloia. Na dia efa tafiditra tanaty lavaky ny liona azy. Halleloia. Tsy afaka nikasika azy. Tsy afaka nihinana. Tsy afaka nanao ninina ny fahavalo. Satria natahotra an'Andriamanitra izany. Amin'izao fotoana izao ry havana malala ianao. Raha isafidiko ianao androany dia hiteny hoe za koa Jesosy atahotra anao. Za Jehovah Andriamanitra dia mahitsy ao anatrianao. Dia tsy maintsy ekoeko eo anoloan'ny fahavalo. Ary hitentsika androany hoe ninina zava-misy ry hafa. Ohatsy ny hiteny Andriamanitra dia akaiky mpamonjy azy Jesosy. Halleluia. Tsy maintsy tafita fakaiky mpamonjy Pesorina ny haiko fa izaho tsy ambali Misasapony ireo izay amilaly Rehefa anaty avy tsy ahoako satria izaho akaiky mpamonjy Halleluia. Raha tondra ry mafy izaho tsaroa akaiky mpamonjy Tsy maintsy tafita fakaiky mpamonjy Pesorina ny haiko fa izaho tsy ambali Misasapony ireo izay te hampijaly Rehefa anaty avy tsy ahoako satria izaho akaiky mpamonjy Mitanany mitsotra mamonjy foana Raha tojo olana sy fakabana Misy fotoana malahelo ka nitomany aho Mandeha mamaky loha samazina fa Tsy atahotra ireo fahavalo Fa isan'andro dia fantatro fa akaiky mpamonjy Tsaroko hoe akaiky mpamonjy Ratondraka ny rano dia tsy maintsy tafita fakaiky mpamonjy Pesorina ny haiko fa izaho tsy ambali Misasapony ireo izay te hampijaly Rehefa anaty avy tsy ahoako satria izaho akaiky mpamonjy Ratondraka ny rano dia tsy maintsy tafita fakaiky mpamonjy Pesorina ny haiko fa izaho tsy ambali Misasapony ireo izay te hampijaly Rehefa anaty avy tsy ahoako satria izaho akaiky mpamonjy Ratondra ry mafy aho dia izaho no tsaroko hoe akaiky mpamonjy Ratondraka ny rano dia tsy maintsy
tsy tafita fa kaiky mpamonjy isonany haiko fa izao tsy amaly misasapony ireo zay te ampijaly nialefa anaty afo tsy ahoako satriza akaiky mpamonjy nialefa anaty afo tsy ahoako satriza akaiky mpamonjy. Tsika riavana malala mbola akaiky noho ny pompier nge riavana an Jesosy tsika alleluia ny pompier lefa tsondreo mbola miandry fotoana mbola mitady fitaovana mbola mamory ny fitaovana rehetrarehetra entina mamory anao riavana malala fa ny Jesosy tsika riavana malala ary fitaovana andro amanala tsy miandry fotoana fa eo no eo alleluia. Tsika me voninahitra n'Andriamanitra isantatra sady tsika raha alintsika anaty kalim-bavaka fiderana alleluia anao tsika hanomboka sady hideran'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao alleluia. Wala nipetraka eo mosera fianarana any indrindra wanilay nipetraka
Hallelujah. Eo ihany tsika idiran'Andriamanitra tsika. Hallelujah. Hallelujah. Na 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 na.
encore eo ihany tsika alleluia sady marana tsy ny fiderana rehefa tsika mbola iteran'andriamanitra raha alitsika mbola alleluia io akomana amin'ny torotenitsika hiditra amin'ny ten'andriamanitra tsika rena alleluia eo ale samy manovokovoka farafarane matuki 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 somary milamindamina fa ndehako teo tena nitsinjaka mihitsy rehefa mbola tsy hitanao tamin'ny sary teto satria tena feno fifaliana anatin'ny fo tena mendrika io derain'Andriamanitra alleluia matoki ianao fa ianao tsy maintsy mandresy alleluia tsy haiko zavatra lalovanao am'izao fotoana zao zavatra fantatro hitanao eto dia zao fitiavana fandresena olon-karaja mandimby zao ihany zao alleluia fahitako anao eto fotsiny dia efa mahavelom-palatenana na hoe reto tahin'Andriamanitra indray androany alleluia tsy noho ny amin'ny fandara fa noho ny amin'ny etaetanao sy ny amin'ny fanekenao alleluia
fandraraka aminareo eto androany androany moa andro lehibe mihitsy androany e tena nanomboka tamin'ny maraina de toritory ny fo tao anaty fiderana tao anaty commencement misy taminareo tsy voatafiditra tao anaty commencement androany satria nisy tsy tafiditra tao amin'ny Zoom nisy lay teny hoe alefaso tao amin'ny messenger nefa misy fotoana efa tsy hitako tsony satria tao anaty fitariana fa za matahotra nareo fa raha misy rediffusion ho an'izay mbola tsy naheno de afaka miteny amiko de ampidiriko anaty groupe messenger de miaino sy miaina ny zavatra niainana tamin'ny maraina nareo fa tena hoe 5 koa zao fomba filaza zay nafinaritra tamin'ny maraina fa tsy ambakan'izany zao fiderana teo toriteny mbola manana ho tenenanao Andriamanitra. Alleluia. Mirabana manokana aza tonga eto Tojo Mikael Iama Jirirabary asiko hoe ranadasy ranabavy daholo eo alohan reny fa manjary lavabe raha miteny fa raha isotriny asiko hoe ranabavy Oergina Sina zany zao andro voitako teto ranabavy Rikaraka raha Jonathan Ajaska Patitsy Rodine Marie Angela Io Saondra Raza Marijo Nicole Fanjaniana Lova Manatso androaniko voitako teto Taitombo Maman Valtina Mboratsiky Clarette Mozaï efa hitako teto foana de ho tahin'Andriamanitra anetsika rehetrarehetra zay miaraka aminareo androany tsy mivoaka eto androany raha tsy mahery ary zao aza adinonao fa raha rivotsika manana fotoana mahafinaritra be ny fotoanantsika riva de ny fiderana amin'ny 7 alina alibavaka fiderana. Halleluja. Alibavaka fiderana izay nataontsika hideranan'Andriamanitra tao aorianan'ireny 7 andro Gilgal zay tanterahantsika zay nifaranantsika tamin'ny herin'ny androany tao anaty Vaticanina. Androantsika tsy mifady hanina intsony tsy tareo voky tsara voky fitahinana voky ny fahasoavan'Andriamanitra voky sakafo raha rivotsika moka ndray fiderana. Halleluja. Andonina Suzelle Sandra Lalenda Rasoir Malala Tahin Jesosy Yaina Eliana Jonathana Itsatsiala ivavaka isika milohan'ny zavatra rehetra milohan'ny zavatra rehetra dia angatao mihitsy androany mipetraka anatinao ny tenin'Andriamanitra raha mafy ny voa amin'ity androany ity mpanompon'Andriamanitra amafy ny tenin'Andriamanitra dia ianao meteza. Halleluja. Meteza ianao riavako malalako ho isan'ny olona andray mba amoa mety be ny amponao zany vo zany adidinao ty andro androany ity fotoanana amin'ny fahazan'Andriamanitra nambolen'Andriamanitra teo amin'ny sangy dia ny fonao zany ivavatsika amin'izao fotoana zao Jesosy misaotranao misaotra ny amin'ity fotoana androany ity misaotra satria tianay ianao misaotra satria mikarakaranay ianao misaotra Jesosy ny amin'ny famanginao anay fanamboaranao ny connexion anay ny fombanao ny connexion an'reto olona rehetrarehetrareto misaotra Jesosy hitanay fanelingelelina zay naika ataony devoly satria ampiranao androany fa ianao ny tompony teny farany zay matoky anao misaotra Jesosy roako androany ny fanatrehana ratsy rehetra anatin'ny tranon'ireo olona reo tsy manelingelina amin'ny fotoanan'ireo olona reo fa tsy maintsy mandre tenin'Andriamanitra ny farana amin'ny alibavaka fideranan'Andriamanitra ny tontolo andronay androany misaotra Jesosy ahidiny ny teninao fa manolonanao mpanomponao fitaovana ihany zamoko anao ny vavako fa nay masinao ampidiny ny teny misaotra Jesosy Halleluja. Amen. Nasika ianina anankiray mialohan'ny idiritsika ny tenan'Andriamanitra dao tizantsika le fiderana teo lehilahy mahery andao ataontsika zany ho voninahitran'Andriamanitra dia aoriana zany tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany lehilahy mahery tompony hery izy ny atsika Jesosy ny atsika. Halleluja. Azove ma vida Marasip fenazite Azove leilai Afuntin fanai Easy panzani Milagre Easy sendra mandar
Mahafinaritra be moa iny fa anabavy teto amin'ny groupesika teto izy iny taloha. Mino fa mbola mijery eto ihany izy indraindray tahiny Jesosy ianao sy ny ankonanao nareo mianakavy kely Halleluja. Raha Joseph Daviko moa dia tahiny Jesosy. Mahafinaritra zany izy zany mijery ten'Andriamanitra avy hatrany antsika. Ao amin'ny bokin'ny Ezekiela toko fa 13 no vakitsika androany ny andininy voalohany hatramin'ny faha 20 lavalava ny vaky teny. Halleluja. Vakitsika ny andininy voalohany. Ezekiela toko fa 13 ny andininy voalohany vakitsika aminaran'i Jesosy. Fananterana ny nanendrenan'i Ezekiela ho mpaminany. Ary tonga tamiko teny Jehova nanao hoe ry zanak'olona mitenena. Halleluja. Ry zanak'olona mitena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao aminy hoe raha mahatonga zavatra amin'ny tany anankiray ary ny tompotany maka lehilahy anankiray ho aminy ka manendry azy ho mpitily. Ary hitandre lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny anjomara ampitataitra ny olona izy dia nefa tsy mety taitra izay mandre ny feon'ny anjomara dia tonga ny sabatra ka mandripaka azy dia hoe andohany ihany ny rany. Andiny fa dimy nandre ny anjomara ihany izy nefa tsy nety taitra mba ao amin'ny ihany ny rany. Fa raha nety taitra izy dia ho nahavonjy ny ainy ihany. Fa raha hitan'ilay mpitily kosa indro avy ny sabatra nefa tsy nitsoka anjomara izy ka tsy nitairy ny olona ary tonga ny sabatra ka mandringana olona ao aminy dia maty ny elony ihany iny nefa ny rany dia adiniko amin'ny tanan'ilay mpitily. Ko ianao ry zanak'olona dia efa nitendreko mpitily ho an'ny taranak'Israely ko raha mandre ny teny alohan'ny vavaka ianao dia izany no entinao mananatra azy. Raha hoy iza tamin'ny ratsy fanahy, ry le ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao. Nefa tsy mety nananatra, tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho faty ny elony ihany izy. Ho faty ny elony ihany izany ratsy fanahy zany, fa ny rany dia adiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany ianao, hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy tsy nety niala tamin'izany, dia ho faty ny elony izy. Nefa vovonjinao ny ainao. Ary ianao ry zanak'olona miteny amin'ny taranak'Israely hoe izao ny fiteninareo eto aminay ny fahadisoana sy ny fahotanay dia mialevina amin'izany zay dia nahoana ny mbola velona izay. Lazao aminay raha velona koa hoy Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny afatesan'ny ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala nareo fa nahoana ny teo fatana nareo taranak'Israely. Ary ianao zanak'olona lazao amin'ny zanaky ny firenena hoe ny fahamarinany marina tsy avonjy anay ramby amin'ny andro adisony. Ary ny faratsiny ratsy fanahy kosa tsy avo azy ramby amin'ny andro ialany amin'ny faratsiny. Ary ny marina tsy ho velona amin'ny fahamarinany raha mby eo amin'ny andro anontany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao kanefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka dia tsotsarovana amin'ny fahamarinana rehetra izay nataony.
fa nierika nataony ny afaty azy. Ary koa raha hoy za kosa amin'ny ratsy fanahy hoe ho faty tokoa ianao nefa miala amin'ny fahotana izy sady manao zay marina sy mahitsy ka mamerina ny natao tsatoka sady mampody ny izanangalariny ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meroka de ho velona tokoa izy fa ny fahotana rehetra izay natao de tsotsarovana intsony manao izay marina sy mahitsy izy ka de ho velona tokoa. Kanefa hoy ilay zanaky ny firenao tsy marina ny fitondran'ny tompo nefa ny fitondran'ny tenany no tsy marina. Raha ny marina miala amin'ny fahamarinana ka manao meroka de ho faty amin'izany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faratsiny ka manao ny marina sy mahitsy de ho velona amin'izany izy. Kanefa hoy nareo tsy marina ny fitondran'ny tompo. Taranak'Israely samotsaraiko araka ny nalehanareo avy ianareo. Amen. Satria somary misy fotoana miakanakana kay satria misy fotoana le baiboly ohatry ny voasoratry ny ankizy sendra ny fotamy amin'izany andro zany de somary nisy soratsoratra nataon'le zanako tamin'izy na stylo de ohatry misy tsitako kely le soratra de somary miakanakana kely namaky an'ilay atenin'Andriamanitra. Eto zany de misy zavatra nasen'Andriamanitra natao. Nasen'Andriamanitra ny fidy pitily. Pitily zany amin'ny teny frantsay izy sentinelle. Zany rehefa amin'ny tafika amin'ny miaramila de misy ny pitily. Ary tsy amin'ny tafika ihany fa eo fiainana rehetra misy pitily. Eto Andriamanitra de manangana pitily. Rehefa amin'ny toby zao misy toby anankiray ohatra hoe toby miaramila na misy an'ireny site stratégique reny zany hoe toerana saripady de zao misy an'ilay ohatry ny trano avoavo iny tanareo iny eny amin'ny tamboho eny na tranona mpanakarena fotsiny ary de efa misy an'izany misy an'le trano ery ambonimbony ery de io trano io ao misy olona miambona ao andro aman'alina misy mandondony am-bavahady de fa hitany avy eny ambony inona ny ianao. Misy tôbila tonga avy ary alavitra misy olona manantona de fa hitany avy eny alavitra. Zay ny atao hoe pitily. Ny atao hoe pitily zany de olona pijery ny loza ho avy ary tsy mijery fotsiny fa mampitandrina ny olona milaza ny fiavian'ny loza mba hahafahan'ny olona miaro tena sy hahafahan'ny ao an-tanàna taitra manaitra ny olona. Eny amin'ny pitily eny zany tsy maintsy ny pitily zany tsy maintsy olona tsara maso aloha mahita tsara. Satria le olona efa tena le tsy mahita niny reny tsisy ninona tilina. Olona maranitra maso tsara, mahita tsara, olona mazava tsara ny masony, misy jiro ny masony. Tsy mety raha vao olona tsy matsilo maso. De pitily koa olona tsy mba matoritory fa taitaitra, tsy matory mihitsy. Ny olona pitily zany de tena andro aman'alina amin'ny alina moa matetika ohatra anjarany no mitily de zao tsy matory izy, tsy matory fa hitany daholo zay mihetsika. Misy ravikazo mihetsika de vatsoloviny. Misy olona zany ny pitily, ry ambony ery izy mitily. Nahita le film Titanic iny tsika. Le film Titanic iny zao raha taditsika nisy an'le Roland tokony mitily ery ambony ery. Mijery sao de misy iceberg le glace be ohatry ny vato be reny sao de misy andraika mamaky sambo. De ny ataon'ireo lehilahy reo reo pitily reo de mijery lavitra miaraka amin'ny maso lavitra mihitsy ka mbola ry alavitra ry de fa vao hita hoe misy iceberg, misy an'ilay ranomandry mivaingana be aloha de tsoka kiririkana miteny amin'ny commandant hoe avy lio aingana na hajanonina amindao iovalanina fa misy any aloha any. Zany ny atao hoe pitily. Tamin'iny moa de tsy miasa tsara ny pitily de rendriky Titanic. Ny pitily zany de olona tena miasa ary tena ilaina. Ny pitily de olona tsy matory, olona tsy mipetraka fa olona mijoro, olona taitra, olona mamana, olona tena hoe tena zay miesika rehetra jereny daholo sao de ny pitily koa manana anjo maro. Rehefa mahita zavatra izy ka hitany hoe reny ny fahavalony de izy tsy hoe hiantsoantso amin'ny herin'ny tenany fa raha hiantsoantso amin'ny herin'ny tenany iry izy ambony ery ny olona matory tsy hoen'ny olona manana anjo mahatonga ny olona manino, mahatonga ny olona taitra. Zao rehefa namalala
tsy misy loza, tsy misy fahavalo tonga tampoka zany. Varatra ny tonga tampoka. Tselatra ny tonga tampoka. Fa ny fahavalo tsy maintsy tonga miala avy any izy. Hoe iny a, na misy ilona ringery avany, na misy ilona de fa hitany radara io raha ohatra hoe ny fanjakana ray de fa misy ilona amotika fanjakana ray de hita anaty radara. Iny misy de aingainaingana ny anty misy ilona ohatra anapotika an'iny. Tsy misy fahavalo hoe efa tonga eo aminao zany voataitra ianao. Fa ianao zany tsy nitily. Matoa nisy fotoana natongavany fahavalo teo aminao de ianao tsy nitily. Ny tena olana de zao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha mahatonga sabatra eo amin'ny tany anankiray ary ny tompon-tany maka lehilahy anankiray hoe hoaminy ka manendry azy ho mpitily, de hita ny lehilahy fa iny ny avy ny sabatra ka mitsoka ny andro maro manetahitra ny olona. Izay tokony atao zany. Zay zany ny tena tokony atao. Zay tena tokony atao. Sady mamaky commentaire nareo. De ny sabatra tokony atao zany iny le sabatra fa miala de ianao tonga de zavatra ataonao le sabatra tsy azo atao ninina fa iny ho avy. Fa ny ataonao de manaitra ny olona mba hiomana sy hitsena n'le sabatra, manohitra n'le sabatra zay ho avy. Ny tena marina io mitily io hain'ny olona io, haitsika rehetra, tsika rehetra hoe samy mpitily. Fa samy manana ny hainy mitily. Samy mpitily daholo ny olona, tsisy olona tsy mpitily. Za zao mino fena hoe fa nitily ny vadinao. Lehilahy sy ny vehivavy rehefa sarom-pihazo hoe mpitily to. Mpitily zany tena hitanao daholo ny zavatra. Rehefa olona ny sarom-piaro ka mitily rehefa mpitily mahay zay, hitany hatramin'ny manaraka an'io io fandarany ohatra zany. Ditany hatramin'izay manao j'adore ny zavatra tenenao sy ny j'aime mateo de efa izy iny. Samy mahay mitily daholo. Vehivavy raha hitily. Vehivavy tena hainy tsara mihitsy. Misy anto zay, fantatrao nga ianona? Misy antony, efa nitiliny efa ela izy manao an'iny. Fantatrao nga re vehivavy ohatr'izao iny? De aza mieritreritra ianao raha lava vohitany voa io, efa hitany efa ela, efa nitiliny efa ela ary efa ho avy, efa hitany fa taminy sabatra. FBI tena hay. Tsika reo mpitily za zao mpitily za tamin'ny vadiko io mpitily mihitsy aho taloha. Efa teneniko anao. Ny mpitily zany ohatra zany zao hoe reny artista olo malaza filoham-pirenena reny manana mpitily daholo reny. De zao ohatra zao hoe misy mpanao, ohatra zao hoe misy artista mpihira malaza be eran-tany. De zao zavatra mitranga ny olona mijery azy. Fa ny mpitily tsy mijery azy. Fa mijery izay mijery azy. Sao de tonga avy tampoka avany misy mamonina, misy manao ohatra zao. Zay ny garde du corps zay mpitily. Tsy le ary intsony mijery anao fa nefa ny ary. Fa tena tsy mety raha hoe anao le mpitily garde du corps de valinao mijery le Jackson de anao koa zany mijery miaraka amin'olona mirekoraka. Fa ianao tsy mijery an Jackson tsy Jackson de fa hitanao isan'andro fa hiaro an Jackson ny ataonao. Zany mpitily. Za taloha ohatra zany. Mampina rehefa mandeha, izy rehefa ohatra hoe misy mariage zany de izy mihira. Makeny aloha foana izy mihira. Na misy fety de izy makeny aloha foana izy mihira. De za tsy izy tsony nijereko, za mpitily. Io efa hitako foana, efa hiango hatramin'ny feoany. Ka mampina raha mandray micro de mijoro ery aloha de za tsy mijery amampinina tsony, tapotra hatreo fijereko azy. Fa za mitily amin'izay jereko daholo indray zay mijery azy. Daholo. Hitako daholo masona lehilahy rehetra mijery sy ny finafiatsika kely. Avava. Maty ny fantany mihitsy mampina hoe fantatrao nga inga fantatrao. Fa saka le lalànanao akanjo lobaka mangamanga tao. Ary iny re mitarika ady mihitsy le mpitily koa amin'io tonga de efa mahana be. Vehivavy zany mitily zavatra hoe. Mampina nge mitily be taloha. Vao mipetraka io telefôny io tonga de tratra mpitily. Fa le message nao fa hitako hoe hafa baraka. Tratra mpitily message. Fa zao. Reny fitiliana nataontsika reny, ndao ampiasaintsika reny. Ampiasaintsika amin'ny zavatra. Andriamanitra ry havana malala. De niteny tamin'ny tenin'Andriamanitra tato any amin'ny 15. Ianao ry zanak'olona de nitendreko mpitily.
ho an'ny taranak'Israely. Loza de hoa Ezekela moa fantatritsika, Ezekela de fantatritsika tsara Ezekela fa rehefa natsoan'Andriamanitra Ezekela le atao hoe mpaminan'ny fahababona. Tamin'ny andron'ny Ezekela zany ny zanak'Israely de babo. Ina natoka azy babo satria niodina tamin'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Ezekela ny olona mahafo be mihitsy. Natoka n'Andriamanitra ny teny raha tadiditsika tsara rehefa niantso an'i Ezekela Andriamanitra tamin'ny Ezekela 2 de ny teny nanao hoe ry zanak'olona maniraka anao ao amin'ny zanak'Israely eny amin'ireo jentilisa-piodina zay efa niodina tamiko. Ho any amin'ny zanaka mafiandro sy mahadipona ny rahako anao. Ary eo andiny fahinana arenao ry zanak'olona aza matahotra azy, aza matahotra ny teniny, na de voakasiky ny amihana sy ny tsilo azy ianao. Ary na de eo amaingo aza nipetrahanao, eny aza matahotra ny fiteniny, raha iza mivadiponiny amin'ny tarehany, fa taranaka maditra izy. Andiny fafito, ary olazainao amin'ny teniko na ieno izy na tsy ieno, fa tena maditra izy. Fa ianao kosa ry zanak'olona mianozy lazaiko, aza maditra tahaka izany taranaka maditra zany ianao. Sokafo ny vavanao, hano zay afahako. De teo izy le ninona le orona taratasy sy ny sisa. Asa mafy ny miandry an'i Ezekela, satria ny olona ny raha anazy tsy olona miendry. Tsy mitoro teny indray mandeha anao de tomany ny olona de tena voakasika ny olona de tsy zandry. Teo zao tao anaty commencement isy anabavy nafinaritra. Zao zavatra teneniny. Any zao ny endry anabavy rikaraka fa tonga de efa pitily daholo re. Tsika fa pitily daholo tsika. Io koa arakaraka zavatra mahasarotiny azy mahatonga misy olona olona sarotra kanina be. Voatiliny daholo le vasikily tao nge tsy haiko fa de nisy nakany anankiray fa tadidiva anak'izao nisany misy pitily samy manana ny tiliny. Rehefa vadinao masapiranao de tilinao, rehefa ny haninao de tilinao, ny volanao de tilinao, samy manana ny tiliny. Samy pitily daholo tsika fa androany. Andao io fahaizantsika amin'ny tily samy mahay ho tsika. Tsika samy mahay amin'ny tily. Manana an'izany tsika reo. Nary pasteur Rondro tena taloha pitily rehefa fantatritsika. Sady zany pasteur, mino fa pitily mihitsy ianao taloha. Ry anabavy aina pitily, ry anabavy mampionina. Zaho ihany zao ry tody Rondro so ry rikaraka pitily, anabavy rikaraka zao. Rikaraka zao ny tiliny vady fa izy koa zao azo antoka fa ny tiliny mihitsy. Fampitilittily eto tsika, zao tsika mifampitilittily miaraka am'zao. Ary zao tsika ny fahaizantsika amin'ny tily. Vahoditsika amin'ny toroteny ty androany. Halleluja. Fa anagana anao pitily koa Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny asa ho an'ny Ezekela. Fa maditra rehavana an'Israely. Reo tsy hoe olona torinao tenina, teneninao moramora zany hoe ranabavy eo. Ahoana ranata? Tanao tsy mety ranabavy fihetsika io. Misy ranabavy zao tamarena mety eto izy nanontany anay nanina ny esorinao tsy amio izy. Mbola sovaliko ny message. Ny esoriko tsy ami, hitanao ny antony mahatonga ana manala anareo tsy ami. Raha vola efa hitako hoe mpiaraka eto foana tsika. Tenefa nareo tena vao meo fanohatra amin'le zavatra mba tenenanareo mihitsy ny ataonareo. Za zany tena teneko anareo za zany tsy te ho tafotoana isan'andro hoe mahita ny feanareo. Efa averiko aminareo foana nge zany ny fihetsikareo, ny fitanjahanareo tena mahatafotoana ana amin'ny mahampanompon'Andriamanitra sy amin'ny mahalelahana. Za am'izao fiaviany Jesosy zao za tsy te ho tafotoana tsony hoe ahita ny fitanjahanao, ahita ny rehetrarehetranao. De aloka sorona tsy amina reo de mba tsy hitako tsony aloha de mba miaina aloha ny za tena fa te hijoro be. De soroko. Nareo nge baka mahitana foana tsy amiako fa le aminge mbo mila hoe eo zao misy manao demande amiako zao naninao. Andriamanitra tena sary tsy mendrika mihitsy ranabavy le ataony. Za tsy tena supir tena tsy fantatrao fa pasteur de fantatrao zavatra resahanao zao ohatra angatabavaka ianao de tonga de iolova aloha ny ndao aloha tika ifanaja. Ndao aloha tsika ifanaja. Satria tsika tena ho amin'Andriamanitra de tena any de fatombohy fa mazay fa ila toriteny. Misy olona eto ravina mahafinaritra ana tsy mila toriteny zany izy de fa miova. Misy olona eto teneny hitanao tsy mety manam-pahamasinina tsy hitan'Andriamanitra zao ny fitafindy. Misy olona mbola pile efa ampianarina ohatrany tsy ampy mbola tsy mahafaka anazy amin'le zao ry havana malala androandry. Sika tena irahan'Andriamanitra ho pitily. Ny olona piodina de zao ny tadidio. Ny olona piodina zao
tonga amin'ny matetika ny loza ny olona mpiverin-dalana ny olona mpiala amin'Andriamanitra dia olona tsy mba afaka olana zany ny fiainana afaka kely dia miverina kely 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 ary ny tena marina mahabiasa ny Ezekela nge mpaminany tamin'izany ina moa ny asan'ny mpaminany mitondra mbavaka an'ireo mitondra ny ara-panahan'ireo nefa mafiatoka be mihitsy ny olona zao no napetraka Andriamanitra tanao toka Andriamanitra teny hoe tenena ihany teneno ihany torio ihany na iendo na tsy endo zao zany ny an'Andriamanitra Alleluia ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ray avana dia zao samy mahavita ny asany fotsiny tsika dia zay fotsiny ateneniko anao zaho rehefa ho avy ny fotoana tonga Jesosy azo miteny hoe za anjely ary ny zavatra ataoko tsisy dikany raha mihoatra amin'ny apôstôly tsy inona mba vitako ravana mihoatra amin'ny apôstôly Paoly ary ravana ny teny rehefa vita Jesosy ary nampianatra rehefa vitanao rehetra dia teny hoe fampanompo tsy mahasoa Paoly ary tena niteny mihitsy fa tsinitsinina ny zavatra nataony inona moa zay mba vitatsika kely mba manao fandarana kely isan'andro eto ry havana no sanatria dia hoe isoratena taozandintsika hoe za tena mahavita an'izao fa ny azy zao fotsiny kosa nefany mba nisy zavatra kely koa nataoko teto ny zavatra ataoko dia zao mitsoka anjomara foana nareo ma mety tsy mahita tsy haiko aloha za mahita hoe ohatrany manao mihoatra any le mitsoka anjomara aminareo nareo misy fotoana nareo raha miako nareo ka mangatabavaka amiko nareo mangatabavaka tsy hoe za moa zany angatandro-bavaka fa za mitondra mbavaka anareo dia ny zavatra takiko aminareo voalohany ivavaka nareo loha sa tsy ivavaka tsy hainana angeravana zao tena sarotra mafy angeravana zao ny fiainana eritreretinao za hitanao ty zao za tsy hoe pastera matianina hoe pastera tikany le matianina zany hoe pastera plein temps hoe tsy manao afa-tsy asana pastera ny pastera plein temps dia zao manam-potoana be dia be kosa izy manana satria izy nanoka tena anao pastera dia manam-potoana izy hitondra mbavaka zay rehetrarehetra eo hitoriana tena makany amin'ny hôpitaly rehefa misy marary makany tokantrano rehefa hitsodrano za tsy ohatr' zay za averiko aminao ihany fa enao mbola enao le netiko mbavaka tamin'ny alina ohatra enao mbola matory ny maraina za efa andarana miasa enao avy miasa mbola manam-potoana irahana amin'ny namana andeha restaurant sy ny sisa za miazakazaka maninona ody mba iona kely amin'ny ankona koa mba ihinana kely ny goûter nataon'ny vadoka dia aninona ifatoka atao mifandarana rehefa avy eo enao matory rehefa vita ny fandarana tsy sanatria hitarainako aminao zany sanatria ny vava etiko itenenanao fotsiny enao matory amin'ny alina za mbola tsy matory fa zay mivady mbola mikarakara an'ireny hira enonao amin'ny radio isan'andro mamboatra an'ireny torite mikarakara an'ireny hetsika ataotsika ireny dia enao ve ravana tena manana eritreritra mihitsy hoe manana fotoana ela be aminao hoe am'izao hoe olona anankiray zany andaniko 3 herinandro 3 herinandro tena foana iranabavy eo amontsika mba hivavaka mba ilaomo le raha tsy fanao hoe sy ny sisa ny azo dia efa petraka anke tena ko anao ray avana malala be dia be zao no henoko mpanompon'Andriamanitra tsy mitondra mbavaka tsondra tsy mena vola aloha message firy ny voaraiko tato ato ona pastera misy olona ona pastera mety hoe izy hoe mangatabavaka am'le mpirompon'Andriamanitra izy zany dia miroany angataham-bavaka dia ozy le pastera hoe mandefa alohanao rakitra dia entina mbavaka mametra kely manomeza vola dia entina mbavaka misy zany am'izao fotoana zao tsara baiboly zany fa zao ry havana rehefa samy anao an'izay hany za re tsy vola ny angatahako fa ny any angatahako dia zao aza mifandreraka tsika ivavaka ianao sa tsy ivavaka zay fotsiny ivavaka ianao sa tsy ivavaka rehefa ivavaka ianao elao to dia elao fantatrao nge fa tsy mety ny zavatra ataonao fantatrao tsisy ampianarana zany hoe inona aminy atao hoe fahotana inona aminy atao hoe fijerijejona inona aminy atao hoe tsy fahamotinana inona aminy atao hoe fitafy mitondra filana ho an'ny olona inona aminy atao hoe toetra ratsy inona tsy ampianarana zany tsy fantatritsika zany rehefa dia mbola teneko metrahako verse hitanao io laberanao isan'andro io ohatra ny fahotana any io
mametrao fa inona se pastera am'le resaka toka fantatrao zany zay ivavaka ao anao zay ivavaka ao anao fa za sy manana fotoana ela be ka androany alina ivavaka ao anao raha pitso sady anao efa ezo ianako ny fiainako any amin'ny pavety ferety ty maheoako ty androany ahoana akiry maman tina zany le izy miatsy volany angatahako aminao fa tsotra ivavaka ianao sa tsy ivavaka raha mbola tsy voniny ivavaka ianao de aza mandreraka olona ianao aza mandreraka olona ianao zay olombelona zay mba manana herehana koa zay rehefa manao ny asan'Andriamanitra zay eto ny olona tamin'ny andro ny Ezekela de zao mafiatoka tenenina androany raha pitso ihany teo tenenina raha pitso afaka pitso ihany teo zao ny tenenin'Andriamanitra ny farany ny Ezekela ary tsy ny tenenin'Andriamanitra koa hoe sorotsy ami ny ala rehefa tena tapahoatra soroko tena miala tsiny zany zany tsy mba olona taitaitra an'le hoe feno ny compte 5000 ny ami ny ana 100 ary fa 100 tena vonandro ndao tsika anao ami tsy mba reny olona hoe fa le acceptena daholo ty rehetra mba be ami mitondra ino amin'ny fiainana mory havana be ami be dia be tsy anao nininy zany raha ami folo fotsiny nareo vehivavy mampiseho feanareo sy ny fitanjahanareo reraka ihany ny ariva mijery inona ndray ary ty fa zao ny Andriamanitra tamin'ny Ezekela na eno izy na tsy eno de torio fa zao ny zavatra asian'Andriamanitra tao de zao marina mihitsy tenena vavilova manatsoa miara mivavaka ny mety mba hitao mivavaka ndao ivavaka ianao ny tena mivavaka fa zay manampy misy fotoana ianao reraka ka metinay ambavaka misy fotoana efa reraka misy fotoana ianao tsy salama metinay ambavaka fa misy olona ngenareo rijarija be mihitsy mba hitao mivavaka ao pastera fa sotro mba te atory kely andro any fa za moa verinao tsy te atory tsy za misy olana fa ianao tadidio zay halleloia fa zay hitondra mbavaka anao tanjon'Andriamanitra de zao samy mavita ny asany fotsiny tsika de zay samy tsaraina aveo matetika avy mihitsy amin'ny tenanareo de mitsoka za manana anjomary ety amiko ety zay mivady manana anjomary ety aminay ety ary zay tsy mitady takalo ny avany aminareo na takalo ny tsara na takalo ny ratsy zay tsy miandry aminareo manao toloteny tsara be androany de andefa enveloppe aminay nareo rehefa aveo zay koa tsy miandrandra aminareo hoe hitovy fahamarina zay androany de iala am'le groupe nareo na tsy jery any fandanontsona tsy miandrandra torinay le izy ataonay ahoana ary fa ety aminay misy anjomaro io anjomaro io de amin'ny fotoana tonga ny loza de tsofiny io rehefa zao ny anjaran'le mpitily mahity mijery lo izy mamita manao ny asany mijery izy tsy matory ny mpitily tsy matory tsy possible ry avany zany hoe pastery ianao na mpitarika ianao fa ianao matory hoe ny olona entinao ndray mifono ianao tsy mety zany de aloha ianao tsy mitily aloha fa olo-kafa nasena mitily fa ny atao mpitily de olona tsy matory tsy rendremana mirehatra tsotra ny avy misotro kafe reny mihitsy za rehefa hitondra tômôbily amin'ny alina de misotro kafe za tsy de misotro kafe fa tena misotro kafe ataony mampinona mahery tsara fa izy mahitana matory foana mitondra tômôbily tao kafe mahery mirehatra tsara masina 300 km raha mivita ny mpitily zany de olona tsy matory tsy rendremana tsy possible zany hoe olona mpitory teny ianao ampitandrina ny olona ny amin'ny fiaviany Jesosy fa ianao ny rendremana eto amin'ity zao tontolo zao ty zakena teneniko anao fa itsika mpitory teny tsy voatery pastera fa rehefa mpitory teny fotsiny ianao de jereo aloha ny mombanao so de enao mbola rendremana eto amin'ny Facebook eto noho ny olona etinao ny olona etinao ndray mahafantatra ny tokony atao fa ianao manao ny olona tapeamainina de manao reny zava-jaza kely rehetra enao mihitsy tapeamainina de mahazo an'ity volo ty manana ray minitra ve ianao mba teneno amin'ny olona fa tiako izy zany re andro maray re message taitra be mihitsy satria le message zany mbola tsy vakiko fa to de misy sotra fotsiny tiako ianao jereko ny ohatrany raha mato olona ajaiko tsara zay le izy to de nisy soratra io zany le message mipotraka eny tiako ianao jesosy fa tena latsa-pity amiko le raha mato aiky le izy misy teo eny hoe tiako ianao manana ray minitra ve ianao izarana am'zany amin'ny olona zay tianao
raha misy olona roapolo dia izarao aminazy dia mba ataovy ao anatiny koa raha mba tia ta efa tetra be ty anao le raha matoy zany efa tsy tia azy Andriamanitra ao Jesosy ao tsika zavarina amin'ireny eto amin'ity zao tontolo misy zavatra mampatory kely avy eto amin'izao tontolo ny devoly zany dia mitondra zavatra mampatory anao isany mitondra zavatra mampatory fa ny mpitily olona tsy matory miambina foana ninona hevitry ny devoly tsy voafitaka koa mpitily hoe mody misy moditry ny olona zany dia anao dia mody manao volombiby de hoe saka nefa olona fa mpitily to dia mahafantatra tena olona io fa mitafy ody zanak'ondry ohatra tsika be dia be fa mpanompon'Andriamanitra dia manaiky rebereben'ny olona amin'ny zavatra ry mpenao tokony ho mpitily joro mpitily ianao miainga avany ny zavatra misy ohatra zao hoe misy rahona dia ohatra ny sarina olona le rahona ohatra samy zavatra kely ohatrany ohatra ny rahona dia ohatra le rahona ohatra nanao ohatra ny paozin'olona io fa tonga Jesosy dia ianao mihitsy ny partager an'le izy zava-jaza kely maka tsy fantatra zany Jesosy ho avy zany ka Jesosy ho avy zany azonao capturena amin'ny telefona koa io fa rahona tsy zany ike zany Jesosy ho avy zany dia iny ianao lefa amin'ny mpitarika dia ianao mijara amin'ny olona igny io hitanareo mimanina reo io Jesosy efa tonga fa ty rahona ty mipona tanàna aza matory amin'ireny ianao aza matory ianao tiange ianao hoe aza mety ampatory iny zao misy an'lay pira malaza be iny sy teneniko anao fa tsy Jerosalema zany ravana jereo tonony dia jereo koa mipira azy ozy any hoe mitsara ivelana dia jereo fa kotan'le olona dia hitanao hoe tena olona tena mpanompon'Andriamanitra pira evangelika tokoa iny tsy zany iny dravana tatarabe aza manana baiboly fa ko fantatrao zany zanahary ekery avy naka atsonany amin'ny fisikidina any masina zanahary nka zay olona miteny zanahary sy miteny masina dia avy amin'Andriamanitra dia entsika rery dia Jerosalema dia aza manaiky matory ianao ke mpitily to dia fantatra hoe tsy izy ty tonga vandry karazana pastera rehetrarehetra zao manory zavatra tsy izy aminao dia iny koa anao dia iny ny mpinonao to dia taritinao anao an'le izy aza matory ianao fa mpitily ianao ry avana ny devoly miaingy ny devoly nge rehefa valy hoe dia anao mijoro eo ambonin'ny tambohan'ny olona ny olona zany manda za dia neniko anao fa za eto amin'izao fandaharanay zao eto amin'izao fandaharana zao halleloia tena misy manda eto ny ankizy rehetra eto amin'ny groupe eto ao anaty manda matory tsara miaina tsara zay mivady maninona jery manaraka hatramin'ny vaovao mitranga ampitoviana amin'ny ao amin'ny resaka baiboly manafatra ao amin'ny ankizy amin'izay rehefa zavatra hitanao hoe tandreminareo amin'ity zavatra ity tandreminareo amin'ny vaksiny ohatra zany zao zavatra tena ilana mpitily zany vo maly nijery commentaire n'olona nisy olona zay tandremo reto le vaksiny dia mamaky le zavatra tenenin'ny olona ho zay Jesosy ho betsaka any ny voafitaka amin'ity tsisy an'izany tsisy an'izany vaksiny zany maninona fa ohatra zao fa za miteny anao za manao ny vaksiny io anao tombo kase io ampidiriny ao ary matoa insiste tena ohatry ny io ny zavatra ary ny olona miinsiste tsy hoe mpanompon'Andriamanitra fa ary zareo avario ary mihitsy dia maino ianao aza manao an'io ianao halleloia mpitily zany tsy mila matory mila mijery lavitra ary ianao tsy afaky nijery lavitra raha tsy misy fahazavana ny masonao iza moa ny manazava ny masonao fa ny masina ny mpitily tsy hoe olona tsy matory fotsiny fa olona ra-panahy mahita ny zavatra ao ambadiky ny etsiketsika ataon'ny devoly mety manao tenu le tenu ana camouflage be reny le tenu ana miaramila reny zany le mitovy loko amin'iny de zay mitovy loko amin'ny zava-maniry mihitsy le fahavalo fa ny olona mpitily mahafantatra tsy mba rahavika azy io fa olona halleloia ny devoly ry havana
camoufleny devoly am'izao fotoana zao. Ary tonga de manao tenue camouflage tonga de hody zanak'ondry. De miditra nefa firy ny fiangonana efa potiky ny devoly am'izao hoe idirany tsikelikely any anatiny any. Tenin'Andriamanitra ny idirany ao. Fa tsy mitondra tenin'Andriamanitra de izy ravana malala. De idirany tsikelikely de io na ray menakavy. Fiangonana ny aina tanaty fahamasinana de manomboka idirany tsikelikely idirany tsikelikely zao ampianarany baiboly mihitsy. Izy mihitsy lasa mpampianatra baiboly. Mahazo teteatanana. Satria naniny satria tsy nisy mitily na ny mpitily variana. De tsy nahita ny loza ho avy. Fa sao ravana malala ny ampairezako anao androany. Raha ianao le mpitily. Za mandray ny tenako mpitily. Izao fandaharana zao de mpitily. Ary natsangan'Andriamanitra mba ho mpitily. Ary zay tsy reraka miteny. Ary ny mpitily de tsy reraka miteny. Ny mpitily de tsy reraka mitsoka anjomara. Fa amin'ny fotoana misy sabatra tonga de tsofony foana ny anjomara na maraina atoandro arivo. Na amiray maraina izy taitra tampoka amin'ny torimaso ny vangin'Andriamanitra misy sabatra mitady tonga de tsofony ny anjomara. Metesitra ny olona. Nareo manaitra amin'ny torimaso fa tsofona ravana. Satria tonga ny anatina ny loza. Zao ny tenen'Andriamanitra ato. Raha hitana lehilahy fa izy avy ny sabatra ka mitsoka ny anjomara izy, ampitaitra ny olona izy, nefa tsy netaitra zay mandremy feon'ny anjomara, de tonga ny sabatra ka mandripaka azy, de hoe mandohany any ny rany. Raha mitsoka zany, tonga zany ny devakika any, nandreny feon'ny anjomara ihany izy, nefa tsy netaitra, de ho ao aminy any ny rany. Fa raha taitra kosa izy de navonjy ny ainy. Fa hitan'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra kanefa nitsoka ny anjomara izy ka tsy nitairina ny olona. Ary tonga ny sabatra ka nandringana ny olona ao am'izany, de maty ny elony ihany iny, nefa ny rany adininy am'ilay mpitily. Zao zany zavatra mitranga. Raha hita, iza zany ohatra resy hoe mpitily azy zany. De hitako iny fa tamin'ny loza. Iny zao tonga ny loza. Raha tonga zany ny loza, ka tsy hitako ny fiavian'le loza, satria za tsy nitily, ka tratra ny sabatra reo olona matory reo, de reo olona reo aloha efa zay ihany nataony taminy satria izy koa natory. Fa ny zavatra eto de mifantoka ny amin'ny mpitily ny mason'Andriamanitra. Raha ohatra le mpitily ka mahita ny andro ny loza tonga ka tsy nampandre an'ireto olona reto, le olona koa moa de efa natory. Fa na de ianao ary manana mpitily de aza matory loatra koa ianao. De reo fatin'ny sabatra ihany. Ary le mpitily koa fatin'ny sabatra. Fa zao reo olona reo, satria ianao ry mpitily tsy niteny, de reo rehefa maty de ho adinina aminao ny ran'ireo, satria hitanao zao ny sabatra fa tonga. Hitanao zao ny tetikadiny devoly amotika an'ireo olona reo, fa ianao tsy niteny, de ho adinina aminao ny ran'ireo olona reo, ho adinina aminao. Fa raha olona, ohatra, ireo olona reo nitsofina ny anjomara, nefa ireo olona reo, na reo koa de anjomara foana, saza mifanadala raha ngamba, aloha na zay atory efa misy sabatra ho avy Jesosy. Na reo koa Jesosy ho avy zany foana, mbola roviany zany aloha zay atory. Ka tena tonga le sabatra, vita ny anjaranao. Reo ho faty, fa ianao tsy ho faty. Vita ny anjaranao. Satria ianao miteny. Riavana malala. Ny anjarantsika eto androany de manao ny anjarantsika. Vita ve ny anjara. Zao rehefa ho avy Jesosy, aloha miady mavy zao mba te ho hiakatra ny an-danitra. Fa ny zavatra ananako toky, za tsy ho adinina amin'ny raha anareo zany. Za tsy ho adinina amin'ny raha anizanizy zany fa hatramin'ny itoriako teny teto, hatramin'ny nanaovako an'izao fandaharana zao, de tsy nitsahatra ny teny misy aminareo nge tesitra e. Onarana bavy, sao de mba tsy mety le zavatra partagenao iny. Tako pastera miditra amin'ny fiainan'ny olona. Ka satria zany tily anao kosako. Satria nge anao kosa eto hoe, de raha sanatria ve zany ravana ohatra zao hoe
pasteur rondrona lantonirina na zao ihany zao na efanirina kotsona iama ohatra zany efa mba hitako eto foana kosa tsy nareo mijery eto ke zava-dehibe reo zao nareo ke zao tsy de misy olona vaovao nareo zao neo fany ke zay mita rasoary malala raha John na Elmina efa nareo foana ny eto de raha ohatra ve nareo ry havana hitako zany hoe tena iny fa misy tsy mety sy miditsy amin'ny fiainanareo fa mampalelo anao nareo raha io fanompona ataonareo io raraka ao anatin'ny fotoana fo io nge io hoe manangana ara-panangy ry havana amataonany fa manapotika an'io ray segondra ninekarany Davida teo amin'ny seza fiandrianana amataonany fa nampidinan'Andriamanitra azy teo nge ry havany fotoana tao anatin'ny ray mpimaso hoe za teteny aminao androany za tsy kivy firy zay olona nandalo teto zay tezitra tao ny mahatezitra ny olona na enonao tsara rehefa misy amiako na olona mpanaraka fandalana na olona amin'ny groupe miala de tsara fantatrao tsy mbola nisy olona reny ka hoe nangalariko ny volany tsy mbola nisy olona reny ka hoe netiko nitsoaka ny kirarony tsy mbola nisy olona reny hoe netiko nitsoaka ny sakafony na sanatria nangalariko ny vadiny fa ny mampiala an'ireny de tsotra teneniko momba ny amin'ny fitondran-tena ary za miteny amin'itsy hoe eto zany de ohatra zany hoe sanatria zany misy sanatria ohatra zao hoe anabavy Rolianisy na Nina Rodriguez na zao ihany zao de eto misy amin'ny teny ianareo ny anabavy Rolia eto amin'ny fitolitana eto zany henona ihany teto anareo ty fa le rakotorso henona ty fitondran-tena anao ty ianao masolo koa zany fa za miteny anareo ny amin'ny mangiginany amin'ny takotakony amin'ny MP kosa miteny anareo hoe ny tianenako anareo nge ry havana fitiavako anareo hoe satria za mpitily ange ry havany io zany ngainao mpitily anahy ka eto aloha ianao ary mba ianao tonga zay na raha any amin'ny toerana misy anao ka tsisy pasteur anao miteny anao fitondran-tena anao mba mailo anao fa tsy mitily koa za pasteur fa tilina fa za mitily ary niatsy ny olona rehetrety koa ny teneko fa ndrindrindrindrindrindry anareo efa anatin'ny groupe zay maharesy za nge tsy hoe sy olona tonga eto hoe hitako zany ohatra zany sanatria hoe io zao nanaranety zo hitako hoe Eli Robline de Eli Robline fa zao de hoteniteneko hoe ianao ohatra Eli Robline mbola men'Andriamanitra fotoana nefa koa aza mangataka ela loatra tsy anao kory ny teneko fa raha misy ohatra zany de ho hitanao tsikelikely eto misy fahamarinana tsangana eto misy fahamasinana torina eto fa ianareo efa anatin'ny groupe zay maresy tena teneniko dio ny eo ihany na ny ampiasana re omaly zao hitako nisy nanaonao zavatra tao mihina fa hoe sorona zany ao amin'ny groupe zay maresy tao jereo daholo ny comptenareo misy ray nanaonao ohatrany zavatra aza manao an'ireny ry havana ny fiavin'ny lozy zany nge ry havana tsy io nge ry havana ny devoly tsy tonga tsy kelikely nge lavaka kely idiran'ny fanjaitra io no ataony lasa lavaka be omby camion raha zay ny tediavinao de aza mena fitoerana ho an'ny devoly Halleluja za ry havana malala tena hito anatrehan'i Jesosy tena anatrehan'Andriamanitra za raha miteny anareo tena fitiavaka tsy mbola nisy misy ty iza re zany i lala Jonathan sy lala Tozy ty tena tsy tiako fa tena teneniko mahafoandro isan'andro tena tiako nareo za ry havana vomaly nanao hira fiderana korotsaka mihitsy ny raha maso misy hira zay enoko foany zay de rehefa mihira zay de ohatrany rehefa misy fekiry zay ao anatin'le hira de mikipy de mieritreritra zavatra be de mieritreritra hoe ifampitatana makany an-dandry misy telo ohatra zany rianandry telo voatra miakatra eny daholo ny olona reny de fampitatana moa zany tsika reto le avy tany amin'ny andramoka izao le fampijery isan'andro de fampitatana ohatr'izao de fampijery manao akanjo fotsy miaraka amin'ny vady aman-janaka de miakatra anatin'le de mieritreritra anareo rehetrarehetra io tena mba marina tena marina zany de mieritreritra anareo reo ndry fampitatana zany zay sy ry mama Valtinary Virginie Ando Malala ry pasteur Rondro zao ihany zao sy ry Robert Savas sy ry rehetrarehetra fitiavana anareo zany le zavatra ho avy nge ry havana tsy hoe cadeau raha cadeau nge no avy eo ka toanan'le mpitily tsy ho avy tsy fitiavana zany sabatra nge no avy eo ry havana inona moa ny asan'ny sabatra inona moa ny asan'ny zanatsy mamono nge zany de ho foko de sitrapoko ve nahitanao faty fantatra fa mahafaty nge ny devoly fantatra nge ry havana fa ny fahotana nge ry havana mahafaty de tsy teneniko ve ianao fa tsy maninona ianao afaka tezitraniko fa ny ahavitako ny anjarako za te ho velona
tsy tiako adinina aminao ny rahako, tsy tiako adinina amiko ny rahanao. Fantatrao zao ny marina, fantatrao raha mpianao an'ity fandaran-tena ao betsaka ny zavatra efa nilazaina teto. Raha mbola mila mihoatra noho izany ary ianao andefasana fampianarana MP ianao, manana PDB zay ato, ny amin'ny fahamasinana, ny amin'ny didin'Andriamanitra, ny amin'ny lalana fahatsika tonga any an-danitra araka amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy araka ny teninao mastera boky nosoratana tarisy tary fa ny tenin'Andriamanitra. Fa zao ny tenen'Andriamanitra, zao fotsiny ozy izy ianao zanak'olona dia notendre kopitily ho an'ny taranak'Israely ka raha mandre teny aloky ny vavaka ianao dia zay no entinao mananatra. Raha hoy za amin'ny ratsy fanahy, le ratsy fanahy hofaty tokoa ianao nefa tsy mety mananatra azy ianao, hiala amin'ny alehany dia hofaty ny helony ihany izy. Hofaty lefa ratsy fanahy efa hofaty foana satria fahafatesana ny tambiny ota. Fa ny olana dia zao, raha mahita olona ratsy fanahy zany nefa tsy miteny aminazy io ataonao io nke tsy mety dia iny olona iny hofaty foana. Fa ny olana todika ty amiko am'izay andro nanina tsy niteneninao dia ndao lera le hoe tsy nambaranao le olona mpanoty io faty amin'ny otany any. Fa iny koa raha maty nefa ianao nomen'Andriamanitra occasion ahafahanao miteny amin'ny hoe tsy mety io ataonao io dia ino faty fa ianao koa adinina amin'izany, ho adinina amin'ny tananao. Adinina fa sy fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy fa izy tsy mety miala dia faty ny heriny ihany izy fa vavonjinao ny ainao. Halleloia, madio ny tanako, tsy adinina aminareo ny rahako, tsy adinina aminah ny rahanareo, tsy adinina amin'ny tanako. Voateniko anareo ny zavatra rehetrarehetra, ny amin'ny fahamasinana, ny amin'ny zava-padina izay tsy idirana ny lanitra, ny amin'ny andro tokony ny andro ohatr'izao ho amasinina, tsy ho hitsakitsahana fa sambatra izay manao ny andro sabata ho fafinaretana no ny tenin'Andriamanitra. Ary ny sabata ozy ny tenin'Andriamanitra no hifankafantarako aminy ozy Andriamanitra. Nitoriana taminao daholo zany teto. Ny amin'ny fijejoejona, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fahalotona isan-karazana, tenenina aminao isan'andro eto zany. Vitany anjarako. Ataovy amin'izay ny ianao. Ohatran'ny eto zany afaka miteny mihitsy Ezekely, rehefa voatorina fotsiny le izy. Dia hoe raha pitsy hoe ianao dia hanao an'le etsy le ianao amin'ny Facebook. Ataonao mihitsy izay ahitako an'le izy. Fihetsika tsotra fotsiny ny ataoko. Retirez de la liste d'amis. Retireko fotsiny ianao. Dia vita matory tsara ralina. Fa ny efa vita ny anjarako. Tsisy ninona azo atao amiko. Voateniko. Tiako misy zavatra ray tena ngeza be amara-paranantsika azy. Zao ary ianao zanak'olona ny tenena tamin'ny zanak'Israely hoe eto aminay ny fahatsoanay sy ny fahotanay ka naleviny izany tamin'izay. Lazao aminay raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany. Zao aloha ny zavatra lehibe tsara fantatritsika. Andriamanitra tsy mandringa. Tsy mandringa an'Andriamanitra raha misy olona ratsy eo. Fa Andriamanitra miala nenina ialan'iny olona iny amin'ny ratsy fanaony. Ary ianao tonga aminao ny ten'Andriamanitra manentana anao ialanao amin'ny ratsy fanao. Tsy misy olona miala eto amin'ity tany zany ka tsy nare filazana tsara ka nare niantson'Andriamanitra. Tsy possible zany. Fa ny olona anankiray farafahakeliny indray mandeha tonga teo amin'ny antson'Andriamanitra. Fa tsy ny olona rehetra koa ny voatery anaiky ny antson'Andriamanitra. Fa zao ho avy ny fotoana ho adinina amin'iny amin'izay izy. Hoy ny ten'Andriamanitra tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miangavy Andriamanitra miala amin'ny lalany ratsynareo fa nahoana nareo no teo velona no teo faty ry taranak'Israely eo. Andriamanitra ravana dia miteny. Teny amintsika Andriamanitra. Misy karazan'olona roa eto ary ty fitaka vehivavy. Misy olona mieritreritra hoe efa marina. Amin'ilay andininy manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo fa fangavangantsika. Ny fahamarinan'ny marina dia tsy ahavonjy azy ramby. Andininy faharoa ambin'ny folo tsika zao. Ary ianao zanak'olona lazao amin'ny fahamarinan'ny marina. Ny fahamarinan'ny marina dia tsy ahavonjy azy
ramby amin'ny andro adsony ary faratsiny ratsy fanahy tsy avo azy ramby amin'ny andro zay lany amin'ny faratsiny ary marina tsy ho velona no fahamarinana ramby amin'ny andro amin'ny tany zao zany ny mpitily koa de manentana ny olona aharitra ny fahamarinana be de be ny olona mietritra za zao efa 5 taona vita batisa ho any andandritsika zay mihitsy atao batisa no vonjena fa tandremo fa tsy hanafaka anao tsy hamonjy anao ny batisa raha miverina manoty anao ninona fahamarinanao firy ny zanak'Israely ho very avana mietreritra fataranaka fidy fa ninninny eritreretinao fahamarinanao fa raha ao anatin'ny fahotanao ianao no miala eto vao fafadalo ny tenin'Andriamanitra ny sorehetra tsisy tsarovana ntsony ny sorehetra nataonao fa raha nisy olona nanao ratsy foana fa miteny za hiala amin'le ratsy tsisy tsarovana ntsony ny ratsy zay nataona anjarany mpitily no miteny androany mpanao ratsy ianao miova mbola fotoana zao efa manao tsara ianao miorena tsara aza miova fa mbola fotoana zao misy karazana tanàna anankiroa ngery avy anao amin'ny baiboly tanàna samy ratsy Ninive Gomora Sodoma sy Gomora fa zao ny olona tao Ninive tsy hitan'Andriamanitra tsony hoe nisy ny vavaka na ray aza mena mitena matokana mitena zany raha any amin'ny Genesis rehefa andravany Sodoma sy Gomora Andriamanitra de niala neny ny Abrahama ny vavaka ho an'ny Sodoma zao ny tenin'ny Abrahama lava be fa manomboka ny Genesis toko 7:17 ka hatrany 13 vakitsika zay nisy chiffre nangatahany Abrahama Andriamanitra mamonjafo amreo raha mbola misy 10 ve ao Andriamanitra de tena andrigana venao dozy Andriamanitra raha za koa ny Jehova tsy andrigana raha misy 10 amin'ny tanàna olona be deaibe fa ny ady varitra ravana raikitra ny ady varitra tsisy 10 tao dozy izy vakitsika izy Abrahama ary raha mba misy 14 miady varitra kely Andriamanitra tena efa maso karena zany ozy Andriamanitra tsy nisy 10 ary mateantoka be ao izy Andriamanitra fa tsy maninona raha misy 10 jerena tsy nisy 10 telopolo ary efa vantaperte ozy Andriamanitra ty efa fatiatoka fa tsy maninona raha misy 10 fa nisaina tsisy 10 roapolo ary tsy maninona fa variboba vakibalina ozy Andriamanitra fa inona ny loza tsy nisy izy mo tety tsy niteny tsony mbola niteny Abrahama ary izy any amin'ny fromatepolo engane mba tsy tesitra anao tompo fa iteny zao ndray mandeha zao ihany angamba folo no hitao ary izy tsy mba ndringana no ny folo fantatro ny toyany 7:17 lasa mandeha Jehova vita ny teny natao tamin'ny Abrahama vita ny ady varitra folo tsy namaly tsony Andriamanitra hoe misy ana tsisy fo izy Abrahama hoe raha mba misy folo ve zay fa veroma Abrahama nataon'Andriamanitra nanisan'le izy tsy nisy taona 10 ary ny toyany tonga de zao soramanitra nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora nefa mba fantatro ravana tao an'Ninive tsy nantanin'Andriamanitra tonga de Andriamanitra hoe aravana Ninive manota ny olona ao tsisy mivavaka ao na ray aza fa zao ravana maro ny nataon'ny Ninive de zao tao anatin'ny 10 andro nibebaka tamin'Andriamanitra izy niala tamin'ny ratsy fanaony Andriamanitra tsy mendrika zay fa zao hiala amin'ny ratsy fanao Andriamanitra ozy ny mpanjaka Ninive andao hivady any tsika rehetra ny biby fiompy hatramy zaza madiny fa angamba efa tsy nanantena tsony izy mety mba possible tsika mety mba mindra na de ho any amin'ny elo tsika mety mba ataony amle mba tsy de mamay ohatra fa reto tao Sodoma nge ravana ka nisy Lota nge tarana zanak'Andriamanitra de mahavanina mieritreritra fa ay ry havana na de Lota aza tsy mivavaka Lota nge mpivavaka fa mpivavaka otriny ahoana kay Lota ry havana ay Lota tsy tafiditra atao anatin'le folo mivavaka ao Sodoma sy Gomora ry havana firy ny olona eto amin'ity zao tontolo zao mandeha any am-piangonana fo izy Andriamanitra raha misy folo mivavaka ao be de be ny olona mpivavaka fa vitsy ny kristianina misy ny kristianina fa vitsy ny kristianina miova fo ny foaram-panahy tao Sodoma sy Gomora fa raha nisy folo Lota menakavy sy mba namanotoriny teny teo hoe fa tsisy natokana Andriamanitra
Etretinao mbola nialanenina misy anjely roa lahy alefa n'Andriamanitra atao Sodoma sy Gomora. Nika ataony zareo iny re. Nika ho vetavetainy. Lehilahy ho vetavetainy lehilahy. Zany ny sika mbola ataony tao. Zareo efa tonga ihany ny famindrapo, nisy nirahana ihany tao hitoroteny. Fa zany nika anaovany amin'ny mpitoroteny. Tonga toy Andriamanitra haringany reo. Na lotarika tsy mpivavaka, fa mpivavaka mitoditodika. Teteny aminao androany Ny teny taminao teto ny mpitily androany. Zany irahan'Andriamanitra hitily. Ary mitily mandra-piala ny fofonaiko. Mpitily. Za tsy atory, eto ambavaka koa tsy atory. Zay mifaty tsy atory. Fa hitily. Avy ny loza, misy an'le oatra, Andriamanitra manome antsika tolontsaina. Ny alalan'ny fanamasina. Tsika tsy voafitaka zany. Taremo fa amin'ny andro farany, na dia ny olom-boafidy aza ho voafitaka. Fa raha olom-boafidy mitily, mpitily, tsy voafitaka. Maherezy ianao. Raha anatin'ny fanaovana ratsy ianao amin'izao fotoana izao. Mila amin'ny ratsy. Efa miainga ny sabatra. Ena mety mbola tsy resarana efa miainga ny sabatra zao. Sabatra angely avana zao Fandringanana ange zao andro zao Fa raha miainga ny sabatra, tsofoko ny anjomara androany. Inona ny ataonao? Ifove. Sa atory. Raha matory ianao, dia ho faty ny sabatra ianao. Za tsy maninona. Nieno ianao androany. Halleluja. Misy anao tsy mila an'izay aloha androany. Halleluja. Vita ny anjarana amin'ny mpitily. Tsy adinina amiko ny rahanareo. Fa raha androany amin'ny tsokanjomara hozy ianao hoe tena ifo aho. Tena hijoro aho. Tena iomana aho. Tena ho avy Jesosy. Ny asako vita. Ianao voavonjy. Za voavonjy. Andao tsika ho any an-danitra. Voninahitra teo an'Andriamanitra rery any. Za matoky fa voarainao zany teny zany androany. Zany tsy tory teny amin'ny fahasiaham-panahy zany. Teto mieritreritra tena mahasika be mihitsy raha androany nao vao niaraka taminay teto. Za tsy mahasika ry havana. Fa za tianao. Averiko aminao foana zay. Ny olona rehefa tsy afaka mihaino ary havana efa tsy hita zay anaovana azy. Samy ny havana mihaino amin'ireny olona mpitsotoka sy natetoka anatin'ny fianakaviana rehetrarehetra any. Fa rehefa tsisy mihaino ianao dia tsisy mihaino aloha. Satria ary misy anareo mihaino dia horoahana avy anareo hihaino. Ka raha miteny an'izany fitiavana anao zany. Fitiavana anao zany. Zay koa tsy nisy nitily ry havana, nisy mpitily nanaitra, tsy ohatry zao zay. Tianao Jesosy. Maherezy ianao. Andao tsika ho any an-danitra. Andao tsika hivavaka. Andao tsika hiteny hoe Jesosy misaotra anao zay. Misaotra. Fa androany Jesosy. Androsindray zay. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Hitentsika hoe Jesosy malalo. Reko indray ny feonao androany. Za ty teny aminao androany Ianao koa tokony hatsangan'Andriamanitra ho mpitily ianao. Hitily ny ao amin'ny ankonanao ao. Hitily any am-piangonanao any. Any amin'ny asanao, any amin'ny fiarahamonina. Halleluja. Ataovy ny asanao. Ataovy ny asanao. Rehefa vita fotsiny ny adidinao, na heno ny olona na tsy heno, tsy maninona zany. Na hitodika aminao daholo ary ny olona hoe no le fampianaranao, no le toriteninao, dia tsisy tianao ny olona. Andriamanitra nge tianao Andriamanitra nge nanindry anao mpitily ny karamanao nge tsy any amin'ireo olona fa any amin'Andriamanitra Halleluja. Dia maherezy ianao. Tonga ny sabatra. Miainga avany ny sabatra sy ny zanatsipika ny devoly. Efa nampiomanina ianao. Manamasina tena amin'izay ry havana. Mela amin'ny ratsy fanao Ndao hivavaka tsika. Tsy mahavonjy atsika ry havana. Tsy mahavonjy anao Tsy mahavonjy ahy. Andao tsika hitohy ianao ny marina. Aza-kivo zany ianao miteny amin'ny olona ny zavatra tokony ataonao. Tokony ataon'ny olona. Raha mahita zavatra tsy mety any amin'ny olona ianao ka tianao io olona io, dia zao. Aza miteny ianao. Raha hitanao maray teny ohatry zany ianao, na eto amiko eto aminay, na eny amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy isan-karazany eny amin'ny olona rehetra mitory teny aminao, dia aza iny olona iny ny tezerinao fa ny tenanao tenia. Fa tsy mbola nisy olona mpanompon'Andriamanitra. Ny rahan'Andriamanitra mpihemotra olona zany.
fa ny ampandrosolany nataony. Tianao Jesosy, ambarao foana na iza na iza. Ambarao foana le havana malala. Na rovina na rovina. Dia ambarao. Tenenao amin'ny olona. Ny amin'ny tokony alany. Ny amin'ny tokony miandry azy. Sotranao zay Jesosy tamin'ity androany ity. Sotranao ny amin'ny fotoana. Sotra ny amin'ny reto mpanomponao zay tonga teto androany. Avelonay aminao ny voninahitra Jesosy. Ary misaotra fa nanendry mpitily ianao. Ary zaho mihiny Jesosy fa tsy izaho rery ny mpitily eto. Tsy izahay rery amin'izao fandaran'izao. Fa amin'izao andro faran'izao dia anangana mpitily maro ianao. Azavelanao matoritory ny mpitily izay mitendrinao. Ireo mpanompon'Andriamanitra. Azavelanao variana. Mampatory ny olona. Na koa matory. Atao mifo. Fifoazam-panahy lehibe. Andriamanitra eo. Ataonao amin'izao andro faran'izao. Fa mila tsofina ny andro maro. Mila tsofina ny andro maro. Fa ny fahavalo dia mandefa ny sabatra sy ny zanatsipika andavanay amin'izao andro faran'izao. Sotra Jesosy. Voninahitra manao ary dia volisasa-tany dia faritra amboranao tsy afaka hitsaimoka na dia litera ray tamin'izay nampavy azy androany. Ho voninahitra ny anaranao ampaherezo reto mpitily reto. Ampaherezo zao fandaran'izao. Nininna sedra sakana Jesosy aho. Nininna fanenjehana. Ny tokonay dia ianao. Ny izanohatra. Ny tokonay dia ianao. Ny izandraboraby. Ny tokonay dia ianao. Ianao efa nampanantena fa rehefa vitanay ny asanay dia tsy adinina amin'ny raha ny olona ireo ny tananay. Sotra Jesosy aho. Voninahitra ho anao. Mehoery izay rehetra androso. Dio ny fanahinao masina. Fa nisy andro marany tsofina teto mba hifoha amin'ny torimasony daholo ny olona. Fa akaiky ianao Jesosy. Sotra Jesosy aho. Halleluja. Amen. Totsika ty maraparanantsika ny fotoanantsika amin'ity androany ity. Halleluja. Fa tsy maintsy ambaratsika aminy Jesosy. Za tsy vitako ny tsy miteny anao any Jesosy na hitako. Any aminao any ravana malala. Halleluja. Azo menao tsiny a, fa tiako loatra ianao. Halleluja. Halleluja. Ratsapanao fa Jesosy dia tena tianao. Jesosy ange tianao. Malahelo Jesosy raha mahita an'izao tontolo izao. Very avana manahy. Savidy amin'ny Jesosy ny fanahinao. Apetrano mavesatra androany. Ambarako aminao ny fitiavana. Fa tsisy trony laza hoe sisy teny amin'izany ny herinandro avana. Sisy teny aminay vady ny herinandro. Fa maninona tsy nambaranao fa efa nambaranay anao zay pasatra. Halleluja.
mazava hitako isan'andro eto ianao asomenao tsiny samaitsy ambarako anao lalafamonjena ravana tiako angena tiany mivady angenareo e alleluia milamy ratsy manao ho any an-danitsika alleluia milamy ratsy fanao tianao Jesosy tena tianao Jesosy fa zay konge tianao e zay koa tena tianao zay de mahereza eto foantsika mara-piavany Jesosy a ifampitaizataiza eto tsika aloha ny avinavim-panahy ndao tsika neriteny tsika rehetrarehetra ndao tsika tena hiteny hoe tompo ampianaro zay ampianaro isan'andro ary zay mivavaka ao anao zay mivady zay menakavy kely mivavaka ao anareo rehetrarehetra zay ato amin'ny groupe mba hitehirizan'Andriamanitra anareo ane hitehirizan'Andriamanitra anareo amin'ny fahamasinana zay kely voarainareo ampitombolia zany rapitso ho voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy mahereza anaovantsika velomatsika ity androany Jesosy tehirizo a Jesosy ao anatin'izao lalana leako zao hitehirizan'Andriamanitra alleluia Nisangana Jesus afonsanku den mafunita filtra lazoni unzambangina chandeni kyani samuku Terizontu chisafchini aluzano Terizontu Sua chami farani Terizontu Chiriskini tafita Sua chami farani Sampai fiaina Terizontu
hatrany farany terezato tsoretsiky ny tafetra otoso hatrany farany samikeny fianako terezato tsy sarotsy ny alozano terezato otoso hatrany farany terezato tsoretsiky ny tafetra otoso hatrany farany samikeny fianako otoso hatrany farany samikeny fianako otoso hatrany farany samikeny fianako. Alléluia, na dia satra izy mbola hiaraka ravana malala dia hote tsy maintsy isaraky tsika manasanao afaka adiny ray mahery ihany hoany afaka adiny ray na adiny roa eo dia misy ale fandarana zay atao any Canada dia mba handray anjara kely dia kely minitra vitsy amin'izany ny tenako dia nefa manetananao ihany raha manam-potoana ianao dia mifanohana eo isika fa akoatran'izany dia fotoana dehibe koa riva dia manome fotoananao sahady za zay mivady sy ny groupe zay maresy groupe vavaka fiambenana efa misy koa zao ny groupe Gilgala zay mandroso alleluia amin'ny sivirala manomboka ny alimbavakantsika anao alimbavaka fiderana androany anao mahita anao an'izany miderin'Andriamanitra nefa latsatranomaso mety mbola tsy azonao zany atao fiderana ao ihany le mandihy fa ao ihany le falifaly be fa ao koa zany hoe toritory foenao mieritreritra zay nataon'Andriamanitra alim-piderana be rariva manomboka amin'ny sivialina mbo any programme anao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsika aemy fijona vavolombelona zay mbola tsy navita vidéo tamin'ny fijona vavolombelona da afaka mandefa impiano dia ampidiriko anaty messenger dia azo avy aminao eo rariva fa dia mahereza isika rehetra raha mbola sotoka amin'irao an'andra tsy dia raha rivotsika dia efa eo anandray raha alina voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany misaotra anao nahatrena hatramin'ny farany halleluia eto amin'ny Facebook ihany rahanao zany programme rehetrarehetra zany eto amin'ny compte Facebook eto partageko eto izy na dia avy any Canada ary miainga dia partageko eto dia ho hitanareo manao live eo ihany ao anatin'izay anaty Zoom ifandraisanay andro natokana matsy androany ho an'ny kolotsaina malagasy sy ny kolotsainany dia mba invité ao anatin'izay ny tenatsika ampanetry tena dia aotsika rehefa avy eo raha alina amin'ny civil alina www.ndramokaizo.com afahanao mihaino ny onjam-peo akira teo mahereza daholo alleluia sotra anao nahatrena hatramin'ny farany amen.